Amin'ny alatsinainy izao no fantatra na ho lanina tsy eo anivon'ny antenimera-pirenena ny fitsipika anatiny. Efatrandro ny fandroitana izany ireo solombavambahoaka. Hiditra amin'ny 3 volana farany ny taom-pianarana 13/4/2024 manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao ny mpianatra. Kiondarana farany amin'ny famerenana sy ny fanazaran-tena izany ho an'ny fanadina-mpanjakana tahaka ny BEPC sy ny baccalauréat. Misy ny fepetra tokony arahan'ireo mpianatra mba tsy hitera-doza ny fanazaran-tena tafahoatra. Vahiny sitraka Ravony Arsan ao anatin'ny zanam-pandarana question d'actu, Andriamatoa Randriatsara Faramija, Tale Jeneraly Nikolo, iresaka momba ny fanarahana ny fahitalavitra amin'ny alalan'ny zanabolana manerana ny Madagasikara sy aty amin'ny faritra ny ranomasimbe Indiana. Inona ny zavatra afaka atao eny ambony tsy taka-maso eny? Ankoatra ny hoe mijery sy maka sary ny aty ambonin'ny tany, afaka atao tsara ihany koa ny miala voly, toy ny hoe mihira ka natafidirany ity lehilahy iray ity tao anatin'ny bokin'ny Guinness. Ny andindininy avy hatrany. Ho antsika mpakafy sary mihetsika malagasy, elo mainty. Imas Bank vous présente la grande première ciné-parking à Madagascar le 4 mai 2014 ao am Jumbo Score à Kourndran, am Telur. Projection du film Elomène sur écran géant de 24 mètres carrés. Animation. Spectacle live avec La Boussa. son et lumière artistiquement pro. Hard Jump. Avec GB Wide, Guest Outside Music Group. Partenaire officiel, Telma. Point de vente, Jumbo Score en Kourndran, Telma Shop, Outside en Savir, Nectar en 4 Tapak, Super Musique Anna Laquelle, PAF, 5000 Aria. Partenaire média, Cool TV. Telma, toujours plus pour vous. Imas Bank, farafetra fatra. Tompokilasy tompoko vavy tonga eo amin'ny fotoana ifanomezana antsika rehefa ora tahaka izao. Anarahanao ny antsipiriam-baovao eto Madagasikara. Araka izany manasanao mpanajana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny maresaka politika avy hatrany, resabe teny anivon'ny fiarahamonina ny tontolo andron'ny omaly sy ny androany zany. Ny fihetsika solombavambahoaka nandany andro ny famaly manoloana ilay ordonnance avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika manery azy ireo hanao fanambaram-pananana fomba hoentina hanaovana ny fanaovana politika eto Madagasikara izany raha ny fanazavana avy ao amin'ivon'ny fiadidinan'ny Repoblika omaly. Endrika ialana amin'ny kolikoly sy ny fanaparam-pahefana ihany koa no antony izany ordonnance izany. Harantsika ny fanadidina iarahana amin'ny Yandry Rarson. Matahotra ny hanao fanambaram-pananana avy ny solombavambahoaka matoa niteraka savorivory sy adevitra teo amin'izy ireo nanaovana iny ordonnance iny maly tontolo andro teny Tsimbazaza. Milaza ny tsy matahotra nanao izany fanambaram-pananana izany ny solombavambahoaka araka ny nambaram-pikambanareo amin'ny vondrona mapara. Saingy milaza kosa izy ireo fa ny fomba hitakin'izany mahasatakatra azy ireo. Tsy hoe matahotra ny député hanao fanambaram-pananana. Député ne efa resaka fanambaram-pananana betsaka nefa nanao fanambaram-pananana ary alohan'ny latsahana dia nisy an'iny 211 bis iny izay tao anatin'ny dossier zany tsy maintsy namen'ny député afahany latsaka. Fa ny an'ny député zany de ny fomba nangatahany zareo an'le izy de hoe efa ayahina sahady ireo solombavambahoaka ireo amin'ny zavatra ataony efa tsy atokisana ny fanambaram-pananana ataony. Zay no mahatonga an'ilay contrôle tsy maintsy ho atao fa maninona moa no tokony ho asiana contrôle le izy nefany dia bonne foi le olona manao an'izany fanambaram-pananana zany dia hafahafa zany le izy aminay. Tsy ilay fanambaram-pananana no lazain'ny solombavambahoaka avy amin'ny tsy miankina atahorana fa ilay déchéance miandry azy ireo nefa izy ireo no vidian'ny vahoaka mivantana. Zareo fanatanteraka zany ohatran'ny miditra loatra miraharahan'ny aty amin'ny mpanao ka ratsy be zany zay zavatra zay satria tokony député ihany solombavambahoaka ihany zany ny aty amin'ny antenimera-pirenena no tokony hanao loi organique fa ity zany ohatran'ny hoe tsy misy fahalalahana fa tonga de atolotra le izy ka io zany sahalan'ny hoe hoditra-kondro namena ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Le décence manko zavatra manahirana amin'ny solombavambahoaka amin'ny tany mandroso tany démocratique tsy tokony nisy tsony zavatra ohatran'ny hoe zavatra ohatran'izay tonga dia
anongarana député tsy misy atahorana anakely azy zany fanambaram-pananana nataony amin'ny ACC zany raha ny hevitry ny solombavamboaka avy amin'ny VPM MMM satria mitako izany tokoa ny fanatsarana fanaovana politika eto Madagasikara saingy tokony ho nisy ihany ny fifampiresahana mialoha tamin'ny nanaovana azy. Amin'ny mahasolombavamboaka zay ny mahasolombavamboaka tsy matahotra ny filazam-pananana ary zany nefa misy lalàna teo alohany fa ny tokony nisy ny fifampiresahana namolavolana ordonnance iny sy ny solombavamboaka satria lalàna zay ifeny solombavamboaka tokony misy ihany zay fifampiresahana zay zany ny indrokely ary zay zany dia mangataka ny namana rehetra fa amin'ny fivoriana ara-potoana dia tokony ho jerena akaiky io ordonnance io aminay zany tsy misy atahorana mihitsy ny hoe filazam-pananana zany fa efa misy lalàna hatramin'izay ary efa nekena teto amin'ny tany sy ny firenena zany. Efa maro ireo tranganisatra zay teo amin'ireo solombavamboaka teto Madagasikara ka mahatonga ny olom-pirenena tsy hanana fatokisana intsony ny mpanao politika. Mitaky izany mangarahara amin'ny fitantanan-draharaha amin'ny ankapobeny firenena izany malagasy ankehitriny hialana amin'ny alaladririnina na zatra izay nampiandramin'ny fahefana hatr'izay. Fa mbola hijanona eo amin'izay resaka fanambaram-pananana tokony ataon'ny solombavambahoaka izay hatrany isika. Fantatra fa makasitraka ny tokony anaovan'ny solombavambahoaka fanambaram-pananana ny ankanomaroan'ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazety teto amin'ny Cool TV sy Cool FM ny androany hatramin'ny alina manoloana ilay savorivory nitranga tao amin'ny lapan'ny anteny miram-pirenena teny Tsimbazaza teo amin'ireo solombavambahoaka. Fantatra izy ireo ny fisian'ilay Didis Volana laharana 720 sy 2000 tsipika ohatraohatra ray izay maniry azy ireo hanao izany fanambaram-pananana izany. Andry Rarson hatrany ary ndeha rahantsika ao anatin'izay fanadihadiana izay ireo hevitra ireo vahoaka. Tena tokony hanao fanambaram-pananana aloha solombavambahoaka satria tsy fantatra intsony izay ataony zalaony ray avy eo. Rehetrarehetra izay tonga teo mantsy tsy manan-karena le rony fa rehefa tonga tokoa lasa miliardera daholo tsy hita intsony ahoana tokony hanao fanambaram-pananana mihitsy alohan'ny hanaovany an'ilay asa. Raha ny tokony misy tokony afaka nefa tsy voatery satria mety raha manana société any ambadika izao izy ohatr'izany dia raha orinalo ohatrany tsy tokony tokony hanao fanambaram-pananana amin'ny olona izy satria gasy ange ny fananana fa tsy hoe andry zareo rery dia tokony tsisy afempeniny amin'ny vahoaka zany izay zavatra rehetrarehetra misy ao. Raha ny tena marina aloha tokony manao fanambaram-pananana izy mba ahafantarana izay tena marina hoe izao tena zavatra anagnana. Raha ny tena izy ny aloha tokony hanao an'izay mahitsy arakarak'le député zany satria ireo tsy mitovy daholo. Tokony hanao fanambaram-pananana mihitsy izy amin'izao satria ny fiainam-pirenena zao fa tena vadibadika be tena mandreraka be mahitsy. Tokony hanao misy ka satria amin'izao izy zao tsy maloha fatrano nefa rehefa tonga ao izy ananany daholo sy zavatra rehetrarehetra. Raha fahalalako azy aloha tokony hanao fanambaram-pananana solombavambahoaka. Zay foana zany ny fahalalako azy. Tokony fa satria ngery zareo le fanaovana politika eto amintsika ohatran'ny resaka tantara maloto le izy tokony hanao fanambaram-pananana mihitsy alohan'ny hanaovan'ny asa zany idirana amin'le raha miasa amin'ny fanjakanao. Raha araky ny hevitra aloha tsy dia mampanina loatra hoe hanao fanambaram-pananana fa marina ihany le fitenin'olona hoe radio sasany hoe milaza hoe tokony l'exemple vient d'en haut. Tokony hoe avy any amin'ny lehibe aloha ny tokony nomboka voalohany ohatra ny any amin'ny tany hafany rehetrarehetra dia ny président tokony hanao voalohany. Raha tena marina aloha tokony manao fanambarana amin'ny resaka fananana zany zareo raha ohatra tena satria hitanao ihany fa amin'izao dia efa betsaka zavatra ataon'ireo resaka mpanao politika ireo. Raha araky ny hevitra aloha dia tokony hanao izy amin'ny hoe vazalalàna ny ainany zany hoe mifahalalako an'izany hatramin'izay hoe tokony hanao fanambaram-pananana daholo ny olona rehetra ny mpitondra ohatr'izany misy sasatsasany rehefa nanao ohatr'izany. Fa
Ijanona eny Tsimbazaza kosa isika ao anatin'ity fanadidina manaraka ity alimbe tamin'ny folo ora sy sasany vao vita ny fivorian'ny mpikambana ao anatin'ilay komite ad hoc nandiniany ny sata anatiny mifeny anteny miram-pirenena etsy Tsimbazaza atolotra hodiniany rehetra amin'ny alatsinaona avy zao kosa ny amin'ny folo ora maraina izay sata izay ary hoankatoavina arahantsika ny fanadidina. Nodinina tamin'izany fivorianany farana alimbe izany volavolana sata avy amin'ny Bramaritra misy andiny miisa 150 sy ny volavolana sata avy amin'ny PMP misy andiny miisa 320. Naravina volavolan-dalana tokana izy roa ireo izay atolotra ny rehetra hodiniana amin'ny alatsinainy izao. Nandray anjara tao anatin'ny komite ad hoc mivondrona politika sy antoko politika ao amin'ny teandrim-panjakana ity mba tsy hirazana azy ireo sakana manoloana ny vahoaka malagasy araka ny nambaram-pikambana ireo amin'ny vondrona mapara no natonga azy ireo nilefitra tamin'ny heviny tsy andinika ny sata fianantenimendram-pirenena nandritry ny fivoriana natreny rehetra no omaly maraina. Maika amin'ny fandinian'ny sata anatin'ny fianantenimera iny amin'ireo solombavambaoaka avy amin'ny VPMMM mpikambana ao anatin'ny PMP. Ino ny fototra ahafahan'ny teandrim-panjakana mpanao lalàna manao ny asany. Miandra-pitoniana ny hevitry ny solombavambaoaka amin'ny alatsinainy avy izao izy ireo. Ady hevitra, fifamaliana, torapo nandinian'ireo solombavambaoaka reto ny tontolo andro maraina omaly teny Tsimbazaza no resaka lahadinika. Rehefa nienjana amin'ny maranisa teo anivon'ny PMP fa tsy maintsy rosona amin'ny fandinian'ilay sata dia io nahazahoana vokatra izay hodiniany rehetra amin'ny alatsinainy io. Hoy teo araka izany hoe hanao indray ny amin'ny herinandro avy io ety anivony anteny miram-pirenena. Fa mbola tontolo politika izay hatrany nampiady Tady Dogaga teny vondivorona ny primature sy ny gouvernementa io androany io izay tarihan'ny Prime Ministre Coly Roger tsy hanao ireo bingomanao matso ireo ministrany ka anitsaka ny anjarany sasany io atoandro fivoriana izay tsy azo natrehana no natao nefa na izany aza dia noresahana betsaka ny vaovao azo teo naterana ny mahakasika ireo ministera mitovitovy andraikitra toy ny ministeran'ny asa sy ny fampianarana teknika ary ny fanofanana arakasa. Ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy tsy ifandringotra antenaina fa isy ny fanampim-baovao avy eny anivon'ny primature mikasika izay fiaonana izay hatrany. Fa pejy hafa tanteraka kosa indray nahembotra ho amin'ny fa 1/20, fa 2/20 ary fa 3/20 sy fa 4/20 ny volana septambra ho avy izao kosa ny sim raha toka tokony ho natao tamin'ny volana aogositra izany. Fanosehana ireo orinasa malagasy io no lohahevitra entin'ireo mpikarakara anantontosana ny andiany faharoa amin'ny salon de l'industrie de Madagascar amin'ity taona ety. Anisan'ny mampiavaka izany ny fitondrana ny eny amin'ny filamatra amin'ny fanjifana ny vita gasy. Orinasa malagasy mahery ny 120 no andrasana amin'ity andiany faharoa ity. Ny vokatra izay anomezan-danja araka izany no tanjona mandrona izay rehetrarehetra izay arahantsika ny fanampanazavana. Ya, ny activité ny sima moa zany vita ny constat général zany dia hoe tokony mana action mafimafy kokoa ny syndicat de l'industrie. Ny industriel zany en matière d'automobile zany hoe mampita ny ideany ny etaetany mba hitondrana an'izany industrie zany eto Madagasikara. Fa makasika kosa indray ny resaka fampianarana dia hiditra amin'ny 3 volana farany ny taom-pianarana 13 sy 14, 14 sy 12 manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao moa raha ny fantatra. Kiondalana farany amin'ny famerenana sy ny fanazarantena izany. Ho an'ny fanadinam-panjakana tahaka ny BBC sy ny baccalauréat dia ny taranja EPS no anombohana izany tahaka ny mahazatra hatramin'izay. Mpianatra manomana izay fanadinam-panjakana izay avokoa no mihazakazaka rehefa asabotsy maraina tahaka ny ahoana izay fanomanana izay ary arahantsika ao anatin'ity fanadidina ity. Vao maraina amin'ny 4 anarivondreo mpiazakazaka miazo ny lalam-pirenena fahatelo. Midika izany fa efa miakaiky ny adina EPS amin'ny fanadinam-panjakana. Efa makaina sahady izy ireo tamin'ny fotoana nandalovanay ary efa tsemboka ny ankamarony. Fitaitenana ho an'ny tsy zatra manao fanatanjahantena fa fafinaretina kosa ho an'ny tiany taranja EPS any an-tsekoly ny miazakazaka rehefa sabotsy maraina. Samy manana ny fomba entiny manomana izany ny tsirairay tamin'izy ireo. Menga avy any Ambomanga dia tonga aty Sapanana Antsorobe. Dia firy kilomètre eo zay? Teo amin'ny 5 kilomètre.
misy sakafo manokana ve manina hoanina rehefa hoe azakazaka? Tsisy, misotro dite fotsiny dia sy miazakazaka na misotro rano mafana. Malala amin'ity dia manomatomana. Rehefa ny miazakazaka avy aiza dia firy kilomètre eo vitanareo? Indray mahavita eo amin'ny 5 mahery eo. Tsy manao be loatra. Aizavy ny lalana lehanareo rehefa miazakazaka? Ambomanga katraty Sapanana. Nenay Sabotsy katraty Sapanana. Dia miainga amin'ny firy any an-trano dia adiny firy eo miazakazaka? Amin'ny 4. Zay amin'ny 3. Zay amin'ny 4. Isaky ninonareo manao an'izay? Saka Sabotsy maraina. Na izany aza, misy ny toromarika avy amin'ny mpampianatra izany taranja izany. Diso hevitra avokoa ireo mpianatra vao izao no hanomboka fanazarantena. Tokony efa hiditra amin'ny fitazomana ny hery sy ny tanjaka ananana amin'izao fotoana izao ny mpianatra. Tsy ilaina intsony ny manezaka be. Azomina zany le herim-batanao efa nataona tamin'ny premier trimestre deuxième trimestre dia ohatra zao amin'ny resaka endurance zao dia tokony manao tsikelikely zany mba mahavita varavarazana totsika hoe indroa na intelo isan-kerinandro mba afaka mandeha lavilavitra tezaka kely mba afahana mitazona le hafanana efa nisy tao amin'ny fanomanana tamin'ny premier trimestre deuxième trimestre. Ohatra zay koa ny collectif zany mamerina kely satria misy matière hafa ankoatran'ny EPS koa tsy maintsy homanina amin'ny troisième trimestre amin'ny examen. Dia raha misy fotoana kely zany dia mamerinderina kely fa tsy manao effort be mandreraka be tena tso satria lasa misy surmenage na muscle indray izy amin'izay fotoana izay. Raha eo amin'ny lafin'ny sakafo kosa indray, nilaza ny mpitsabo iray fa ilaina ny mandanjalanja ny sakafo hohanina amin'izao fotoana farany anomanana izao. Fady ny manao voky mialohan'ny hazakazahana raha ny fanazavany hatrany. Ilaina aloha mihinana sakafo ara-dalàna hoe vary sy laoka fa tsy ao anatin'ilay fikotranana mihitsy. Fa mba mandray adiny iray sasany meloa na adiny iray mba hitsana an'ilay sakafo kely aloha mba tsy hitarika an'ilay manevika avy eo na ohatr'izany. Dia avy eo ao anatin'ny fanazarantena tsy maninona mihinana yaourt fa ilaina zany mba hanamboarana an'ilay fo na ilay fahasemporana mihinana zavatra mamy, asiana zavatra mamy kely, siramamy ambany lela na mitsetsitra bombô sady mandeha. Isan'ny mahavitra ny mpianatra amin'ny fanadinam-panjakana ny noty azo amin'ny taranja fanatanjahantena, saingy misy ny fepetra tokony arahandreo mpianatra tsy ho sanatria hiteraka tsy fahasalamana ho azy ireo ny fanaovana fanazarantena tafahoatra. Iza no lasa miliardera amin'io herinandro io. Io no teny eo ambavan'ireo mpilalao PMU rehetra tao anatin'ny herinandro. Raha olona iray tokoa mantsy no mahazo no mahita ny valin'ny azakazaka Quinte Plus amin'ny alatsinainy izao dia inona fa amina miliara any hoany no vola mety ho aziny. Mahery ny 860 millions FMG ny tirelira amin'ny Quinte Plus amin'ny alatsinainy ho avy io ary betsaka nefa miandrandra io vola be io. Eny fa na dia ireo tsy mpilalao PMU matetika aza manamarika moa ny PMU fa azo atao tsara. Maka maimaimpona ny programan'izany course amin'ny alatsinainy izany ny alahady-tolakandro eny amin'ny agence PMU sy club course rehetra. Mba hanamarina izany nisy ny fitetezana ny tanànan'Antananarivo tamin'ny scooter niaraka tamin'ireo tanora marobe mba hampalalana io tontona goavambe io. Fa mba ahoana kosa ny hevitra sy vinavinan'ireo olon-tsotra raha toa ka izy ireo no tsara vitana amin'izay azo izany vola be izany. Arahantsika vetrany. Voalohany indrindra aloha dia amin'ny avenir ny jerevana. Izany hoe manao investissement bebe kokoa any amin'ny fianarana. Dia raha ohatra hoe misy ambony dia manao acquisition ana bien mety apiti-bola. Tonga dia hivitana kentana be da be ao an-tranonay izany. Dia hivitana any tany. Eo mieritreritra zavatra hoe vidy zavatra hoe fiara, trano, izay sisa dia tsy adino ny anaovana ny asan'Andriamanitra. Manangana orinasa anankiray fa mijanona amin'ny asako zay. Raha zaho mahazo an'izay dia tonga dia manao trano. Eo amin'ny pejy kolotsaina kosa indray dia mpanakanto malaza maneran-tany Sylvain Subervie ary tsy misy tsy mahalala azy ny eo amin'ny fikirakarana ny vy ankehitriny. Isan'ny alalana azy ny fanaovana ireo arivolahy tsy maty indray andro vita amin'ny vy. 20 taona no nipetrahany Sylvain Subervie teto Madagasikara ary
talentany teo amin'ny fanaovana asa tanana vita amin'ny vy. Hiavaka ny fampisehoana ataony ho an'ny Antananarivo aseho ny harivan'ny 30 aprily ho avy izao ao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ireo miaramila vy miaraka amin'ny jiro maro loko alohan'ny fampisehoana azy any États-Unis. Isy ihany koa ny fampisehoana ilay sangan'asa malaza iray Pont de Poisson izay aharitra 3 volana amanoloana ny lapan'ny tanàna hatrany. Dia raha tsika hatrany ary ny fanampanazavana misimisy kokoa mahakasika izay. Fampisehoana zany le 30 avril amin'ny manomboka amin'ny 9 hariva eo amin'ny devant an'ny parvis an'ny hôtel de ville le izy zany dia misy fampiretana jiro le trondro ngezabe le sculpture ngezabe zany an'ny Sylvain Superfy dia ny PDS n'Antananarivo manokatra azy koa. Dia avy eo amin'ny enina sasany ao amin'ny olona hôtel de ville lapan'ny tanàna ihany koa misy fampisehoana ny asa tanany farany ny hoe le monde des marteaux zany le izy. Eo amin'ny lafin'ny zavakanto kosa indray dia sahirana ireo mpiangaly piano malagasy rehefa hiatrika fifaninanana na io national na amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy mahatakatra ny vidin'ny piano akeo avokoa ny akamaroantsika malagasy. 10 tapitrisa ariary no vidin'izany vata maro fitsoka izany. Miaina amin'ny zavamisy araka izany ireo mpiangaly ny piano malagasy. Arahantsika ny fanadidina. Mionona amin'ny fampiasana synthétiseur sy ny piano numérika ny ankamaroany ny mpiangaly mozika eto amintsika. Tsy dia mifanaraka loatra amin'ny fenitra iraisam-pirenena nefa izany raha hiditra amin'ny sehatry ny matianina. Noho ny vidin'ny piano tsy takatry ny saram-baimbahoaka no antony mahatonga izany. Voasikajy ao anatin'ireo fitaovana lafo vidy izany hoe haingitraingitry ny manan-katao ny piano. Fa ny olana tena mipetraka amin'izay fifananana izay dia ilay fitaovana izay nolazaiko teny aloha hoe ilay fananana an'ilay piano tena izy fa ny ankabetsahany ampiasain'ireo mpianatra zany na ny mpiangaly ny vata maro fitsoka dia ny synthétiseur. Tsy mitovy anefa ny synthétiseur sy ny piano zavatra samihafa. Ny synthétiseur teny vahiny moa io zany izay misy fototeny ao anatiny hoe synthèse na hoe manamboatra. Ka ny synthétiseur dia manamboatra feo zany, manamboatra feo be dia be. Misy orgue ao anatiny, misy violon, misy piano ihany koa. Na dia tafiditra ao anatin'ny synthétiseur aza ny piano dia tsy hitovy amin'ny olona zatra mikasika piano akeo mihitsy ny mpilalao izany. Na dia te ho lasa lavitra aza ny ankizy mpianatra piano eto Madagasikara dia sakana ho azy ireo ny fitaovana tsy eo ampelantanana. Ilahy zao mianatra piano misy amerianana ve lahy ny an-trano? Ie. Inona le amerianana ny an-trano? Clavier. Dia nefa ilahy ina te ho lasa ina lahy rehefa lehibe sa hoe fialatolona fialamboly fotsiny? Tendreo am-piangonana. Etsekilan'izay mila fanazarantena be ny filalaovana piano ho an'ny mahatakatra ny vidin'izany dia mandany 9 hatramin'ny 10 isan'andro izy ireo amin'ny fanaovana fanazarantena. Anisan'ny tafakatra tamin'ny fifananana nasionaly amin'ny filalaovana piano i Anjatiana. Na izany aza nisendra izany olana izany hatrany. Ny anak'ilay piano manko ny hafa mihitsy ny tosony tsy mitovy ny velatry ilay toso dia mba mila manao exercice mba azarana an'ilay tanana hitendra an'ilay piano. Tindra an'izy mafimafy. Tanjona tamin'ity fifananana izay natao teo amin'ny Institut Français de Madagascar ity ny amoana ireo talenta malagasy sy amsehana azy ireo amin'ny sehatry ny matianina. Azo fampianarana mozika any ivelany ny ivoaka mpandresy tamin'izany fifananana izany.
Iny vaovao ara-kolontsainy kosa no hiampitatsika amin'ny pejin'ny fanatanjahantena. Ady-goavana no miandry ireo mpifaninana amin'ny amboaran'ny filoham-pirenena izay atao amin'ny kianjaben'ny Mahamasina Rampitso ao amin'ny taranja baolina lavalava. Ny ekipan'ny UASC Cheminot ifanoana amin'ny Arivo Rugby Club. Ireo no hiadiny amboaran'ny filoha Rampitso eo amin'ny kianjan'ny Mahamasina izay famaranana moa izany. Maimaimpona ny fidirana amin'izany fifaninanana izany araka ny vaovao fantatra dia ho avy ny Mahamasina Rampitso ny filoham-pirenena ery Rajaonary Mampiana. Arahantsika ny fanadadiana iarahana amin'ny Marjona. Iadiady ny fiadina ny amboaran'ny filoham-pirenena amin'ny ity repoblika fahefatra ity ny alahady 17 ny volana aprily ho avy izao ety amin'ny kianjabean'ny Mahamasina. Ny 3FB ifandonina amin'ny TFMA avetsy akasina na ny bakely manohatra aorin'izay dia isan'ny fanolorana ireo ekipan'ny Maki na ny ekipa-pirenena malagasy mbola misa 570 mirahalahy moa izy ireo ankehitriny ary ireo no angalana izay 30 andrafitra ny ekipa-pirenena malagasy eo amin'ny tontolo ny bola lavalava izay. Lalao famarana lehibe andrasan'ny rehetra dia amin'ny feonan'ny Besetroka sy ny Arivo Rugby Club na ny ekipan'ny commune Antananarivo renivohitra zay anisan'ny sangany ihany koa reto roa reto eo amin'izay fandonana amin'ny fiadina ny amboaran'ny filoham-pirenena. Mitovy amin'ny any ampitan-dranomasina zany dia mitovy amin'ny hoe Coupe du Roi any Espagne, mba ny Coupe du Roi koa any Coupe de la Reine moa izany any Angleterre satria Reine no any. Mitovy amin'izay ny nangalana ny ireo fédération na ny fandimbo-teto zany an'ity Coupe du Président ity. Manandanja ny fiadina ny amboaran'ny filoha hatramin'izay fitondrana ny fandimby teo dia saika anisy foana izay fananana izay. Hatramin'ny taona 17 no makaty dia mamaimpona hatrany ny fidirana tamin'izay amboaran'ny filoham-pirenena izay. Ny vola rehetra azo amin'ity amboaran'ny filoham-pirenena ity dia hotosika ho an'ny ekipa-pirenena malagasy sy ny fanoanana. Hiatrika ihany koa ny CAN izay atao eto Madagasikara eo amin'ny kianjabean'ny Mahamasina amin'ny dinga ny fantsanana amin'ny amboara eran-tany eo amin'izay tontolo ny bola lavalava izay atao any Angletera izay. Vaovao avy any ivelany no anoizantsika izao fampahalalam-baovao izao. Inona no azo atao eny ambony tsy taka-maso eny? Araka izany, raha ny fantatra dia ny maka sary sy ny mijery ny ety ambonin'ny tany no fantatra fa azo atao tsara eny. Ankoatra izay nefa dia azo atao tsara ihany koa ny miala voly. Isan'izany ohatra ny hoe mihira ka natafidiran'ity lehilahy iray ka niteratany Kanadiana ity tao anatin'ny bokin'ny Guinness. Arahantsika ny fanadadiana. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Ny teto izao tontolo izao ity klip iray ity mampiavaka ity horonantsary ity akoatra ny hoe tsy mpihira malaza n'ity lehilahy hitantsika amin'ny sary ity fa tany anatin'ny toby iraisam-pirenena eny amin'ny abakabaka eny no nangalana ny sary. Manam-pahaizana amin'ny fitetezana ny abakabaka tsy taka-maso i Chris Hadfield ary tsy nieritreretiny ho ampalaza azy tao anatin'ny fotoana fohy ny famoahana ity klip iray ity. Angamba tsy nahita fialamboly atao ranamana rehefa leo mampita ireo sary avy amin'ny manodidina amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny Twitter dia nanao ity klip ity. Klip izay tafiditra ao anatin'ny zava-bita miavaka nataony teratany Kanadiana ity. Samban-drateo no nisy fampisehoana miavaka toy izao teny ambony tsy taka-maso teny. Neken'ny ekipa Guinness ho miavaka izany manoloana zava-bita nandritry ny 5 volana nandina n'ity lehilahy 4-20 taona ity teny ambony teny ka nahavitany ny hodina inni 4 sy 302 tany ary antapitrisany kilometatra maro no vitany tamin'izany. Tsy nisy sary namboarina fa ny zava-nisy teny amin'ny abakabaka teny no naseho tao anatin'ity hiran'ny David Bowie Space Oddity ity. Tsy voatery mangafeo, tsy voatery mana-talenta hatrany vao afaka ekena ho miavaka ny fahavitana ny zavatra toy izao. Taka ny mahazatra dia rehefa sabotsy taka izao dia misy ny fandaharana question d'actu anarahanao ireo antsepiriam-baovao. Vahiny sitraka Ravony Arsan anatin'izany zanam-pandaharana izany izay vokariny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo. I Andriamatoa Randriatsarafara Midy izay tale jeneraly ny Kolo moa izany. Iresaka indrindrindrindra makasika ny fanarahana ny fahitalavitra Kolo amin'ny alalan'ny zanabolana manerana ny Madagasikara sy ety amin'ny faritra ranomasimbe Indiana. Raha tsika vetrana izay question d'actu izay.
Ampifaliana trano iarabanantsika rehetra ny tokantrano ao ny mpanaraka ny Cool TV amin'izao ora izao eto amin'ny fandaharana question d'actu izay arahinao isaky ny asabotsy aorian'ny fampahalalam-baovao. Ho anty androany ity somary miavaka ny fandaharana satria tompotrano no ivahiny eto amin'ny fandaharana tsy iza moa zany fa Andriamatora Andriatsara Faramija izay tale général ny Cool TV. Dia faly merabanao tompoko tonga soa eto amin'ny fandaharana question d'actu. Oui, dia faly meraba tsika rehetra ato trano dia meraba ny mpiaino sy mpijery ny Cool TV ihany koa. Vaovao nisongadina eo amin'ny lafin'ny Ainao Manjery nanomboka tamin'ity herinandro ity raha ny marina kokoa nanomboka tamin'ny faran'ity herinandro ity isan'ireo Ainao Manjery malagasy tafiditra ao anatin'ny canal 7 ny Cool TV manoloana an'izay rehetrarehetra izay tompoko inona ny hoe tombontsoa azontsika amin'ny alalan'izay. Ny tombontsoa azontsika amin'ny alalan'ny fidirana amin'ny canal 7 aloha dia mazava ho azy fa ohatra ny Ainao Manjery rehetra angamba ny tanjona voalohany indrindra aloha dia mba ho be mpijery. Noho izany mihitatra zany noho ny mpijery atsika satria raha taloha teto Antananarivo fotsiny sy marina hoe manao any amin'ny internet koa tsika dia ankehitriny kosa dia efa mivelatra amin'ny faritany rehetra ny Cool TV. Dia manaraka izany koa moa tombontsoa tsy ho antsika ihany ilay izy fa ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo satria hafa ihany ny hoe betsaka ny zavatra azo jerena zany dia afaka misafidy izy fa tsy hoe Ainao Manjery karazany vitsivitsy fotsiny no isafidianana. Dingana lehibe izay indrindra fa ho antsika izay isan'ny hoe fahitalavitra zandriny raha ny eto Antananarivo. Tsy maintsy nisy ny fiomanana teo amin'ny lafin'ny teknika manoloana an'izay hoe fidirana eo amin'ny canal 7 izay fiakarana any amin'ny zanabolana mora ny marimarina kokoa eo amin'izay lafin'ny teknika izay indrindra tompoko efa niomana tamin'izay ve isika eto amin'ny Cool TV, Cool FM sa hoe fanapa-kevitra ny raisina tampotampoka fotsiny izay. Ilay izy aloha fifandrifian-javatra raha ny tena marina satria ny installation ny Cool zany aloha efa hatramin'ny voalohany efa hoe nomanina ho amin'ny fidirana ao amin'ny TNT na télévision numérique terrestre satria raha ny tokony ho izy zany Madagasikara tokony miditra ao amin'ny système-na TNT manomboka 2015 dia Cool efa nieritreritra an'izay tamin'ny voany forona zany dia natao ho arak'izay daholo ny installation. Tonga moa canal 7 ny fiaraha-miasa amin'ny canal 7 tsy nanany sarotra mihitsy zany raha resaka ara-teknika satria ny efa numérika daholo ny installation antsika dia mora kokoa ny fiarahana miasa tamin-jareo satria tsy dia nisy paramètre novaina firy fa tonga dia lefa installation teo ihany ohatrany hoe mitohizana fotsiny nampitainy zareo makany ivelany. Araka ny fanambaranao teny am-piandohana ihany moa isan'ny hoe tanjontsika ny fanomezana fahafapohan'ny mpijery manahoana sy ahoana koa sara ny fandaharana raha ny eto amin'ny Cool TV sy Cool FM manokana. Misy ohatra ny resaka hoe momba ny zavaboary, voary moa ny anaran'ilay fandaharana izay mampiseho ny zavaboary izay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara ihany. Dia ny anjara ndraiky tokoa zany ohatra ao anatin'izay dia mba mampafantatra ny olona hoe ity eto amintsika ihany misy azy izao no anjara tazominy eo anivon'ny écosystème moa filaza azy amin'ny teny vahiny ny mitazona na misy zavatra équilibre tsy maintsy tazomina zany misy sasany mitsabo aretina be da be zany ny zavatra hitantsika ohatr'izay. Misy ihany koa ohatra ny magazine de la rédaction miresaka alalino ny anarany izay miresaka mombana sujet na miresaka mombana zavatra anankiray izay misy eo amin'ny fiarahamonina na mety koa eo amin'ny resaka économie. Misy ny kolontsara izay mampiseho ny atao hoe culture en général moa ny ilazantsika anazy. Misy ao ny resaka firana, misy ao ny resaka hosodoko, misy ao ny resaka dessin animé. Tena hoe mivelatra ngezabe mihitsy zany ilay izy. Ohatra table de mata, MKA table de mata izay mazava ho azy moa resaka momba ny sakafo sy ny fomba fandrahoana sakafo, ny MKH izay manome sehatra ho an'ny olona sokajin'olona rehetra miady hevitra mba
ao anatin'ny tanjonkolo zany ohatr'ireny hoe mampianatra ny olona mampiseho ny olona hoe ohatr' zao rehefa miady hevitra fa tsy voatery foana hoe masika be na ohatr'izany fa fomba fitaizana anjara biriky ezahana hoentina ao anatin'ny fiarahamonina zany raha fehezina le izy dia ohatrohatr'izay mihitsy ny programme ankolo ny mihodina eo manodidina izay hoe miezaka manome sehatra dia miezaka ihany koa mitaiza mikolo manabe. Raha izay ary mikasika ny fandarana misy amin'izao fotoana izao, manahoana kosa ny hoe fanatsarana ho apetraka satria tsy mijanona fotsiny ihany amin'ny hoe eto an-toerana na ny eto amin'ny Antananarivo ny Cool TV amin'izao fotoana izao, fa hivelatra ihany koa amin'ny resaka fanatontoloana izany hoe isan'ny hijery sy ankafian'ireo fandarana ihany koa zareo amin'ny Océan Indien efa inona ny fanatsarana apetraka amin'izay? Ny fanatsarana petraka aloha zany ny voalohany aloha dia eo amin'ny resaka ohatra hoe ny vaovao raha teo aloha izy amin'ny teny gasy fotsiny ihany dia satria tsika efa mivelatra amin'ny nosy manodidina dia isy ny version française zany ho an'ny fampahalalam-baovao. Misy koa ireo émission sasany teneniko teo zany izay tena hita hoe mamoaka ny mamalagasy, mamoaka ny kolotsaina sy ny fototra mamalagasy ho ezahana hoe mba ho adika amin'ny teny frantsay mba ahafantaran'ny olona ivelan'ny Madagasikara ny hoe ay ve ohatr'izany malagasy, ay ve ohatr'izany amin'ity faritra aty, ay ve ohatr'izany fomba fanao na ohatr'izany ny fomba fiainana amina toerana anankiray, toerana voafidy anankiray. Ohatra ny efa natao hatramin'izay hoe miezaka mamorona foana tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra fa mba lasa aloha dia hiezaka hijery ny amorona émission hafa zany mba ho fahafa-po ny mpijery sy mijery ny Cool TV. Ary ezahana hoe anatona koa any amin'ny faritra mba ahafahana mampiseho ny zava-misy rehetrarehetra any inona ny zavatra mety amin'ny mpanjifa na mpijery any nefa tsy ananan'nkolo ho ezahantsika ho atao daholo zany ezahana anao karazana hoe enquête mihitsy tsika sur terrain hoe inona ny andrasany amina haino aman-jery anankiray dia ho ezahantsika jerena par rapport amin'izay hoe inona no azontsika atao, inona no azontsika hoentina satria tsy tokony ho adino fa ny haino aman-jery natao hitaiza koa fa tsy hoe resaka hoe jerena fotsiny dia izay. Eto am-pamaranana ary inona ny hoe hafatra ampitainao amin'ny mpijery sy mpankafy ny Cool TV sy Cool FM? Ny hafatra ho ampitaina angambany dia hoe niezaka tena tele faran'zandriny izay raha eto amin'ny haino aman-jery eto Madagasikara, niezaka tena hoe niezaka nanao izay tsara indrindra ho atolotra ho an'ny mpijery ary efa mba tsapa ihany aloha ny retour zany misy ihany ny olona misy ny retour zany avy any amin'ny mpijery hoe mampahery ny hoe tonga dia hoe mety tsisy kianina aloha tsy misy zany fa tsy maintsy fanatsarana foana mba azahoana tsaratsara kokoa. Izany hiezaka ankolo hanome fahafa-po ny vahoaka rehetrarehetra. Dia izay ihany koa no manakatona ny fandarana question d'actu amin'ity androany ity. Isaorana ianao Andriamatoa Tale Général ny vahiny teto amin'ny Cool TV nanazava misimisy kokoa an'izay hoe mikasika ny fidirantsika eo amin'ny Canal Sat izay. Misaotra betsaka anao dia misaotra betsaka koa ny mpijery ny Cool TV dia afaka manome toky fa hiezaka anao izay tsaratsara hatrany ho an'ny mpijery. Misaotra tompoko. Dia mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Araka izany ary izahay eto amin'ny Cool moa dia tsy tsahatra ny hanome fahafa-po anao amin'ny alalan'ireo zanam-pandaharana maro izay mahaliana tokoa. Tahaka izany izao ity fandaharana manaraka arahanao aorianan'izao fampahalalam-baovao izao ny fandaharana alalino izay hitondran'ny Hilda Sinjo aminao anatin'ny 40 minitra ny tontolon'ny lalam-piarinan'ny voasary. Tompoko lahy sy tompoko vavy mifarana ny fampahalalam-baovao. Ankasitrany ianao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.